Eny ary dia andray ny tenin'Andriamanitra isika amin'izao fotoana izao alohan'izany dia tsara manondrika ny lohantsika hivavaka isika. Ry Andriamanitra be fitiavanao, raha ny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ianao. Anatrika teto ianao ary mbola eto amin'izao fotoana izao, satria Andriamanitra ivavahanay dia Andriamanitra mipetraka eo ambonin'ny fiderana azy. Eo ianao ary fantatray fa efa manana ny teny omenanay sady ianao na dia tsy mbola mamoaka ny vavanay ary izahay ny angatahana aminao dia aoka ny fanamasina izay efa atao anatinay tsirairay avy mampianatra anay sy taridalana anay hatrany amin'izay rehetra tianao ambara, satria tsisy mahay mandresy mandray ny avy aminao rehefa tsy ao ny fanahinao Andriamanitra. Eny Tompo, ninona izay fanakorotanana dia tsy manana tsy ambininy zany, tsy manana fahefana eto amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Ary aoka ianao Andriamanitra ny teny aminay tsirairay avy, aoka mpianatra anay, tsy ho ampianarin'ny olona tokoa izay, tsy ampianarin'ny zavatra hita amin'ny masonay, ary tsy ho influencen'ny zavatra izay manodidina anay, fa le tena fahamarinana avy aminao ny aoka ho tonga aminay. Ary ity aho fa sasao hifonako aminao izay rehetra tsy nahatanteraka aoka ho masina diovy amin'ny rahanao Jesosy, mba ny teninao nivoaka amiko fa tsy nifaizako na nieritreritra fa aoka ianao ny teny, satria izay tokoa le teninao hoe amin'izany ny ora izany dia tsy izahay no miteny fa ny fanahin'Andriamanitra izay atao anatinay no miteny amin'ny ora izay tokony hitenenanay. Mamela ny tenako eo am-pelantananao Andriamanitra, mitenena ianao, ity ny molotra, ity ny feoko, aoka ianao no hiteny, fa za dia fitaovana toy ny micro ihany, fa ianao no ambara ny hevitra sy ny ampianatra anay amin'ny tokony ho lalako mbanay amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Ny tenin'Andriamanitra anankiroa no ahitintsika hifampahirezana indray androany. Teny an-dalana teny moa dia efa nieritreritra inona indray reto Tompo mba ho zaraina amin'ny reto zanakao, reto mpanomponao, dia anankiroa teny voaray androany hoe Kolosianina 4, Kolosianina 4 andininy 20 ka hatramin'ny 17, dia Romanina 7 andininy 9. Izay ihany no tenin'Andriamanitra ho raisintsika androany. Amin'ny anaran'i Jesosy ho vakiko ny Kolosianina 4 andininy 20 ka hatramin'ny 17. Ary raha niara-maty tamin'i Kristy ianareo, ka efa afaka tamin'ny abdiam-pianaran'izao tontolo izao, nahoana toa mbola velona amin'izao tontolo izao ihany ianareo ka mety ho didina hoe aza mandray, aza manandrana, aza manendry, levona ny fanaovana ihany izany rehetra izany, araky ny didy sy fampianaran'olona. Izany rehetra izany dia ankalazaina ho fahendrena amin'ny fivavahana aitraitra sy fanetretena ho amin'ny fampahoriana tena, nefa tsy manan-kery akory asakana ny fampananarahana nofo. Eo vakintsika indray ny Romanina 7 andininy 9. Romanina 7 andininy 9 dia vakiana toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: fa ankehitriny dia efa afaka tamin'ny lalàna isika, satria maty amin'izay niazona antsika, ka dia manompo amin'ny havaozam-panahy isika fa tsy amin'ny haelan-tsoratra. Amen. Izany tenin'Andriamanitra izany dia tenin'Andriamanitra angalantsika fampianarana androany. Rehefa nandinika izaho sy ianao hoe raha niara-maty izy tamin'i Kristy ianareo, izany hoe ilay nofontsika sy nampianarina ambelona tamin'ny atao hoe lalàna dia maty tamin'izay niazona antsika. Satria rehefa velona izaho sy ianao an'Andriamanitra, ahoana ozy izy ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Romanina 4 andininy 7 ka hatramin'ny 9 ihany. Romanina 4 andininy 7 ka hatramin'ny 9 dia hoe tsy misy olona veliko azy ho an'ny tenany. Raha maty isika dia ho an'ny Tompo, raha velona isika dia ho an'ny Tompo. Mazava be izany tenin'Andriamanitra izany, efa niara-maty tamin'ny Kristy izaho sy ianao dia maty tamin'izay niazona antsika. Ny afa-malalao amin'ny Tompo, ny fanontaniana mipetraka dia hoe ohatrany tao be dehibe ny karazam-piangonana hoe kristianina, nefa ny zavatra hita masontsika fa maninona izy ireo no samy naka safidiny
hoe izahay tsy hihinana mihitsy mandrakizay ny atao hoe kisoa ohatra, tsy hihinana mihitsy ny atao hoe trondro tsisikirana ohatra. Tadidio tsara fa zany lalàna zany lalàna tamin'ny Levitikosy 21 ny andininy rehetra ianao mahita ny détailany hoe ity lalàna tia dia ho ataoko ozy izy Jehovah ray ho lalàna ho an'ny taranaka faramandimby. Fa hoana ary zany toa misy contradiction be hoe fa atao an'ny lalàna tsy azo foanana mihitsy izy satria ho an'ny taranaka faramandimby tokoa le izy. Any ka mandraka ankehitriny androm-pahasoavana dia mbola tena hoe nandray an'ny safidiny ny kristianina sasany hoe alao ny anay le zavatra maloto aminay dia maloto foana, satria efa natao hoe maloto tany am-piandohanana dia tsy afaka hohanina mihitsy satria maloto izahay. Raha mihinana an'io zao nefa ny tsara ho tadiditsika hoe fampianarana inona no raisitsika teo aorianany atao hoe azo fijaliana. Fampianarana inona ary fampianarana vaiza no atao hoe raisin'ny kristianina tao aorianan'ny azo fijaliana. Rehefa natao hoe nanolo teny izaho sy anao araka voalazan'ny Korintianina 2:5-7 hoe raha misy olona ao Kristy dia olona vaovao izy. Olona vaovao zany tsy le olona le faizin'le zavatra taloha intsony ianao, satria ny fampianarana vaovao ny raisinao dia miorina amin'ny fampianarana izay naorina teo amin'ny fanorenan'iza apôstôly. Averiko indray mandeha, ny fampianarana ho raisinao dia tsy ny fampianarana intsony izay natao tany fahagola fa fampianarana naorina teo amin'ny fanorenan'iza ozy apôstôly. Voalazan'ny Efesianina 2:2 zany. Inona ny zavatra nytenenin'ny Paoly voalohany momba ny atao hoe sakafo? Hiditra lalina amin'izay tsika. Fa maninona ny olona no misy tena hoe fady mihitsy nandalovan'ny henan-kisoa ny vilaniny. Sao dia efa nandrahoana henan-kisoa io? Tsy afaka nihina sakafo aminareo zay raha ohatra efa nandrahoana henan-kisoa. Tsy afaka niaraka hisakafontsika raha sotronareo efa nangalanareo trondro. Androany tsika mantatra niaraka ny tsy tsara ny namantsika isika, tsy tsara ny rahalahintsika isika, fa ny tenin'Andriamanitra no ho velavelarintsika dia isika rehetra miara-mamantatra hoe aiza zany no zavatra fampianarana nataon'ny Paoly. Raintsika voalohany indrindra Korintianina voalohany. Korintianina 10:25 dia milaza an'izao hoe zay hena rehetra amidy eny an-tsena dia ahoana ozy? Hano avokoa. Averiko indray mandeha, zay hena rehetra amidy eny an-tsena dia hano avokoa. Fa maninona kosa misy an'izany? Ngamba kosa mety tsy misy kisoa fa mety misy alika. Hena zay ny anarany. Andao ataontsika hoe tsisy kisoa mihitsy ary fa atao hoe alika ny tao. Ny zavatra rehetra, ny hena rehetra amidy eny an-tsena dia hano avokoa. Maninona no mahatonga an'izany hoe ninona zavatra eritreretina hoe azo amidy? Kisoa ngamba taloha raha amidy dia atao hoe haingon-trano. Kisoa malotoko. Kisoa la miditra anaty fotaka koana natao haingon-trano. Fa misy ny mihinana. Zasy ianao raha ohatra ka manana ny atao hoe finoana, raha tena hoe olom-baovao zasy ianao, dia le nivakiantsika teo hoe raha niarana levina tamin'i Jesosy Kristy ianao nahoana no mbola manaiky ny hoe aza mihinana, aza manandrana? Satria maninona no teneniny Paoly an'izany? Ndray mandeha Jesosy rehefa niaraka tamin'ireo mpianana izy dia nisy jiosy nilaza hoe ry mpampianatra atao tsy mba manasa tanana akory reto mpianatra vao mihinan-kanina, dia izao no tenenin' Jesosy. Dia no tsara Matthieu 5:10 Matthieu 5:10 andininy 7 ka hatramin'ny 7 dia milaza an'izao ny tenin'Andriamanitra: ianareo koa ve mba tsy mahalala? Tsy izay rehetra miditra amin'ny vavan'ny olona no maninona ozy? Ny mahaloto azy, fa izay mivoaka amin'ny vavan'ny olona.
Ny anankisoa miditra amin'ny vavan'ny olona maloto ve zay tsy maloto? Tsy mahaloto azy satria maninona amin'ny andininy fahasivy makao mikibony dia mivoaka any amin'inona fivoahana. Ady ahoana zany? Maloto ve sa tsy maloto? Paoly dia nalazava any amin'ny Korintiana voalohany toko 9 dia milaza hoe tsy mampaninona eo anatrehana na mihinana ianao na tsy mihinana, tsy mampaninona anareo eo anatrehana raha tsy mihinana ianareo tsy mampaninona, raha mihinana anareo tsy isy tombony. Zany hoe tsisy impacta amin'ilay fanahinao zany. Fa inona kosa ozy izy zay mivoaka ao anatin'ny vavan'ny olona maloto azy satria mivoaka avaoam-po ny voan'ny sain-dratsy dia ny fangalàram-badin'olona, fitsangatsangana, fangalarana sy ny rehetrarehetra fa tsy le miditra akory. Zay mahatonga an' Jesosy milaza hoe nareo koa ve mba tsy mahalala? Ary ankehitriny mbola be dia be koa hoe ianareo mbo tsy mahalala satria dia tena exclu mihitsy le fadina tamin'ny Levitikosy 1:1 tamin'ny fahagolan-tany mbola nitazonina mandrakakitsy satria zay le teny hoe ho amin'ny faritaranaka fara-mandimy. Or ny tenin'ny Paoly dia milaza any amin'ny Romanina 10:1 hoe Kristy ny farany lalàna ho an'iza ozy ho an'izay rehetra mino fa tsy misy hafa. Zany hoe inona ny conclusion zany? Reny olon'ireny zany ve mino sa tsy mino? Tsika mamaly an'izay dia valiana izay zavatra teneniko anareo izay hoe reny olon'ireny ve mino sa tsy mino? Dia valiana any amin'ny Titosy 1:5 ka hatramin'ny 4:9. Titosy 1:5 hovakiako aminao izy dia mazava tsara aminao mihitsy hoe inona ny tenenina amin'izany hoe Titosy 1:5 ka hatramin'ny 4:9. Madio avokoa ny zavatra rehetra raha amin'inona? Raha amin'ny olona madio. Fa raha amin'ny olona voaloto sady tsy mino, mazava be io, taoko entre parenthèse ngeda be, ho an'ny olona maloto sady tsy mino dia tsy misy madio na inona fa voaloto na ny sainy na ny fieritreretany. Manaiky ozy izy fa mahalala an'Andriamanitra izy nefa mandahana azy amin'ny asany. Inona ny dikan'izany? Asan'Andriamanitra teo amin'ny azo fijaliana tsy nekeny. Manaiky izy hoe misy Andriamanitra fa tsy mino izy ao am-pony hoe efa voadio satria maninona rehefa atao hoe voadio? Timoty 1:4 ka hatramin'ny 5. Io le tenenin'ny soratra masina hoe amin'ny andro farany ny fanahy miara-milaza amintsika hoe miembitra amin'ny finoana ny maro. Manaiky ny fampianaran'ny demonia mampifady anina. Lasa fady le zavatra zay nazavain'i Jesosy hoe tsy mampaninona ny fanahinao na omana ianao na tsy omana. Dikan'izany tsy le olona mihinana no problema fa ianao le tsy mino an-tenin'i Jesosy hoe tsy mandoto anao ange na mihinana ianao tsy mihinana. Any no problema hoe manaiky an'Andriamanitra fa mandany ny asany. Tsisy madio avokoa ny zavatra rehetra ozy rehefa raisina amin'ny fisahorana sady ho amasiny ny tenin'Andriamanitra. Le tenin'Andriamanitra io manamasina azy, le tenin'Andriamanitra io manadio azy, fa tsy hoe ny fieritreretako na hoe enoy fa le tenin'Andriamanitra no manadio azy satria marina ny tenin'Andriamanitra. Ozy aho hoe ho an'ny mino fa maninona moa hoe ho an'ny mino le Romanina 10:4 teo hoe Kristy farany lalàna ho an'izay rehetra mino fa tsy misy hafa. Kristy farany lalàna. Ahoana zany? Raha mamaky tsika any amin'ny Kolosianina 2:2, Kolosianina 2:2 ka hatramin'ny 5 dia milaza hoe teo amin'ny nofiny no nandravahany ny didy sy ny lalàna natao tanterahana zay niampangatsika ary nesorony tsy ho eo intsony zany. Nesorony satria maninona? Jesosy no niteny. Matio tia amin'izay le tena sarotra ny andraisan'ny olona azy. Sarotra ozy satria na ny pasteur raha sahirana mandray an'le tenin'Andriamanitra. Matio 5:7 ka hatramin'ny 9. Ny ahy matetika rehefa mamaky an'io dia ny 9:7 no vakiko voaloha
zay ny tokony io manamarina hoe mora kokoa ny azahoana azy. Zao ny tenin'i Jesosy ny amin'ny 10:20 dia zao voateniny hoe tsy misy foana na literatsoratra amin'ny lalàna mandra-pahatanteraka izy rehetra. Zay ny 10:20. Tsy misy foana mandra-patapitra izao tontolo izao ny 9 amin'ny lalàna, tsisy foana mandra-pahatanteraka izy rehetra. Dia ahoana ozy Jesosy amin'ny 17:20 tsy avy andravany lalàna fa anatanteraka, misy nuance be zany. Tsy misy foana ozy izy mandra-pahatanteraka izy rehetra. Tenefa Jesosy mireny ihany no nikonfese hoe tonga anatanteraka. Dia zay no natonga ny Romanina 10:5 hoe 10:4 iny hoe Jesosy no farany lalàna ho an'izay rehetra mihitsy. Ahoana kosa moa zany amin'izao fotoana zao zany hoe tsisy lalàna, misy ny lalàna. Tsy foana ny lalàna ho an'ny olona tsy nino dia mbola miexista ny lalàna, satria ny herin'ny tenany no entiny anao zay tsara eo anatrehan'Andriamanitra. Ny herin'ny tenany no manao effort be mba ho tsara eo anatrehan'Andriamanitra, zany hoe se basé amin'ny religion izy. Inona no tokony ho izy? Andriamanitra no niditra tao anatintsika ahatonga antsika ho tsara eo anatrehany. Averiko tsara, ny olona zay nametraka ny lalàna eo ambaniny fifehezany dia ny tenany ihany no manao ezaka mafy mba ho tsara eo anatrehan'Andriamanitra. Zay ny atao hoe olona ambany lalàna. Fa ny olona ambany fahasoavana, Andriamanitra no miditra ao anatin'ny olona mba ho medrika ny olona eo anatrehan'Andriamanitra. Zay ny voalaza amin'ny Filipianina 2:7 hoe Andriamanitra no miasa ao anatinareo atateraka ny sitrapony sy ny faniriny rehetra. Averiko ny amany Andriamanitra no miasa ao anatinareo atateraka ny sitrapony sy ny faniriny rehetra. Fa rehefa ny olona no miezaka no tsara eo anatrehan'Andriamanitra dia tanteraka ny tenin'i Jakoba 2:2 raha misy tsy mahatateraka ny literatsoratra iray dia diso amin'izy rehetra. Satria mazava ho azy Romanina 3:7 dia hoe tsy misy marina na diraira tsisy nahatateraka. Dia maninona moa Jesosy efa nahatateraka dia nisafidy aho hoe mino an Jesosy efa aloha za ihany fa tsy vita, tsy ampy ahy io, tsy ampy ahy ny zavatra nataon'i Jesosy tao amin'ny hazo fijaliana, fa aloha za ihany niezaka ny atateraka an'le lalàna. Dia ho voalohany ho tanterahako voaloha tsy nakisoa aloha. Zay zavatra zay tena hoe mamita tena ozy satria tsika tena napetraka mihitsy hoe mandehana araka ny fanahy tsy hatateraka ny nofo ianao. Zay le voalaza Galatiana 5:5-9. Mandehana araka ny fanahy dia tsy hatateraka ny nofo. Nofo tsy voavitanao io. Iny le vakitsika teo le Kolosiana 2:2-7 hoe zany rehetrarehetra zany ozy izy dia fivavahana ahitrahitra nefa tsy mahasakana ny filan'ny nofo akory. Fa rehefa le Andriamanitra no miasa ao anatin'ny olona anankiray dia ahoana ny tenin'Andriamanitra mifanaraka amin'izay rehefa le Andriamanitra miasa ao anatiny. John 1 Jean chapitre 3 verset 8-9 dia milaza hoe isika dia avy amin'Andriamanitra, isika dia avy amin'Andriamanitra ary tsika dia tsy mahay manota satria ny voa anatintsika no tsy manota. Zay le hoe fanan'Andriamanitra dia tanteraka le tenin'ny Ezekiela 7:20 ny fanahiko no ataoko anatinareo aizanareo andeha araky ny sitrapoko. Ao ve ny fanahiko no ataoko anatinareo aizanareo andeha araky ny sitrapoko. Zay zany le tena fandehan'le izy hoe inona moa zany ny tena mahatonga ny olona tsy raha ny tenany izy, tsy raha ny tenany izy voalohany indrindra hoe manana ny fanan'Andriamanitra ve za anka isaky ny tonga ny lahady dia fanahy eo midina fanahy eo. Fanahy tsy hisy anjanakatany be dia be indray mandeha amin'ny fiainana amin'ny fanahy masina miditra ao anatinao. Averiko indray mandeha fanahy masina tsy angatahana mandritry ny andro ny lahady isanky ny lahady fa indray mandeha ihany ny atao hoe fanahy masina nangatahany Jesosy ho anao fa tsy hoe nangatahako.
fa Jesosy nangataka azy anao hoe Jona 4:40 5:40 izaho no angataka mpananatra hafa amiray ho anareo, izaho fa tsy niteny izy ianareo mangataha. Zany ka malasa diso hevitra foana le fampianarana amin'le mangataha fanamasina, satria izay teny Jesosy hoe ianareo na dia ratsy ara mahay manome zavatsoa an-janak'ireko vo mainka ianareo mangataka amin'ny fanahy. Maninona tsy naveriny telo izy, maninona tsy naverina any amin'ny Matthieu, tsy naverina any amin'ny Marka, fa tany amin'ny Luka fotsiny naverina nataon'le izy, satria tamin'ireny Jesosy mbola tsy nasandratra dia mbola tao anatiny atao hoe Ancien Testament Jesosy no teraka, dia mbola tsy nisy ny atao hoe fanomezana ny fanamasina, satria Jesosy nilaza an'izay hoe efa nianarantsika Jaona 7:7 Jaona 7:7 raha misy manaiky mihaino ka manaiky ny teny kozy dia isy rano miboboka. Ny fanamasina ny tia milazaina amin'izany, kanefa ny fanamasina mbola tsy nomena satria mbola tsy nasandratra izy. Fa rehefa nasandratra izy dia asan'ny apôstôly 2:7 dia manambara anazy hoe izay izy ny apôstôly vavolombelona fa nanome ny fanamasina izy araka le promesy nataony, nanome ny fanamasina avy amin'iray, dia izay le promesy hoe fanomezany fa tsy agatahana. Ary zasy anao rehefa nomena ny atao hoe fanamasina dia eo amin'izay tsika natao hoe entiny d'Andriamanitra ny fiainantsika, araka le voalazanao tamin'ny voalohany teo le Matthieu 10:20 hoe tsy anareo no miteny izy fa ny fanan'Andriamanitra no miteny amin'izany oro zany ao anatinareo. Zany hoe tsika atao hoe olombelona ohatrany hoe Jesosy ihany. Jesosy ankehitriny dia tany fanahin' Jehovah tao anatiny, araka voalazany tany amin'ny Luka 4:4 fanahin' Jehovah no ato amiko, fanahin' Jehovah no ato amiko, mahatonga ahy toroteny mahasoa, dia ohatr'izay koa tsika le hoe mandehana torio, satria le fanan'Andriamanitra no anatintsika. Satria izay le voalazany Korintiana 1:1 Korintiens 6:7 moa tsy fantatrareo fa tsy tompony tenanareo ve ianareo fanan'Andriamanitra ny mitoetra ao anatinareo. Dia averiko amin'izay hoe tsika manontany tena ho azy izasy ianao hoe fa maninona le zavatra ivelany andrandraina be hoe izahay tsy mihinana an'ity, izahay tsy manao an'ity sy ty, zany dia atao hoe zavatra ivelany aitraitra. Fa le tena zavatra loza nefa dia zao hoe le tsy finoana ao anaty, tsy finoana, satria araka le tenintsika teo le Titos 1:5-10 teo hoe manaika an'Andriamanitra amin'olona izy fa manda azy amin'ny asany. Tsy matoky an' Jesosy hoe vita teo natanterahany teo amin'ny azo fijaliana fa mbola apiko ihany fa aloha za ihany ny atanteraka an'io fa tsy mino an'izany fa tsisy an'izany fa za ihany ny aloha anao azy. Amin'ny fotoana ianao ambanin'ny lalàna dia tsy ambanin'ny fahasoavana, amin'ny fotoana ianao ambanin'ny lalàna dia tsy ambanin'ny fahasoavana, amin'ny fotoana ianao miala amin'ny fahasoavana dia tafasaraka amin'izy amin'ny Kristy, araka voalazany Galatiana 5:14 hoe zay teo tsara amin'ny nofo amin'ny lalàna, zay teo marina amin'ny lalàna dia tafasaraka amin'ny Kristy ozy ny tenin'Andriamanitra. Satria izay le atao hoe voaozina ny olona zay teo ambanin'ny lalàna, voaozina satria tsisy olona marina lalàna na dia iray afaky Jesosy Kristy tompo ihany. Dia ianao indray hoe no miseho tsara noho ny tamin'ny andro taloha hoe andeha anaovako azy ihany, non. Mamita tena mieritreritra manao signature religion hafa fa fahadisoana be ao anatrehan'Andriamanitra zay tsy finino ny asan'Andriamanitra teo amin'ny hazo fijaliana. Amin'izao fotoana izao raha misy mihitsy manao fisoronana indray, mahita tamin'ny télé mihitsy hoe misy fotoana tena manaraka le Ancien Testament, zany hoe navela mihitsy le Nouveau Testament, satria izy indray lasa manao fisoronana ondry, miara-mihinana ondry eny izy mianakavy, le fiangonana ray manontolo, ary be mpandeha, be mpanaraka. Le fombafomba zany natao be dia be, le fombafomba dia le image ohatrany hoe masina be. Le masina be ny fahadisoany dia le définition mihitsy hoe inona zany atao hoe fahamasinana, inona ny atao hoe fahamasinana. Ny valin'izay dia 1 Corinthiens 1:30 1 Corinthiens 1:30 valiny. Nataon'Andriamanitra ho fahamarinana sy
famasinanao anareo dia Jesosy Kristy ao anatinareo. Tsisy afa-tsy izay, tsy misy hoe andeha hiezaka no masina, non, diso zany. Fa le Jesosy velona ao anatinao no atao hoe famasinana eo an-trehan'Andriamanitra. Tsy ianao mihitsy anie no hitan'Andriamanitra, fa le fanan'Andriamanitra ao anatinao anie no hitana. Le Jesosy velona ao anatinao anie, satria tsika le voalaza ny Hébreux 7:1 hoe Kristy no mpanapaka Kristy no zanaka manapaka ny tranon'Andriamanitra. Isika zany tranon'Andriamanitra zany, voalaza ny Hébreux 3:6 zany. Dia iverina amin'le fampianarana hoe dia inona zany no tokony ataoko rehefa mandeha amin'ny fiangonana, miara-misakafo ny fiangonana, tsy mihinana kisoa. Hoano amin'ny takotakona ny kisoanao, satria raha mitondra fanafitonana ho an'ny hafa koa ianao dia mitondra heloka, satria sao ohatry izy ny fahalalanao araky ny Korintianina 1:9, sao ny fahalalanao izy mahavery ny hafa. Zany hoe tsika zany noho ny fahalalana, noho ny finoantsika dia mety hitondra fanafitohana ho an'ireny olona kely finoany ireny. Fa dia zay, zao mantsy ny zava-doza ny raisin'izy ireny. Romanina 5:10 ka hatramin'ny 9 dia milaza an'izao hoe ho an'ny tsy mihinana hena ohatry izy dia tsy mihinana ho an'ny tompon, ho an'ny mihinana hena kosa dia mihinana ho an'ny tompon. Ny zavatra tsy fantany dia zao hoe le tsy mihinana hena nge olona végétarien tsy misy an'izany hoe ny kisoa ihany tsy hoanina fa mihena rehetra samy tsy hoanina, zay zavatra hafa. Fa le sasany tena le tena ny fahadiana tamin'ny andron'ny taloha no mbola fahadiana mandrakany ankehitriny, misy zavatra tsy mitovy zany. Ndray zany olona safidy ny atao hoe végétarien izy, fa ndray kosa ny safidy hoe sasany mihinana, fa sasany hena sasany hoaniko ihany, fa ny hena kisoa ihany tsy hoaniko, sy ny hena sy nina ganagana le misy hafahafa kely reny tsy hoaniko. Safidy zany, zay zany le atao hoe tsy finoana. Fa le safidy indray le hoe tsy hihinana mihitsy iny le tian'ny Romanina 4:20 lazaina. Fa tsy le zavatra hoe efa mivitany Jesosy momba azy efa nisy fanoharana mihitsy raha moa tany amin'ny Asan'ny Apôstôly 10:4 izay hoe Petera rehefa avy ny fahadianana dia nisy an'le sarina biby, misy karazany roa manko le izy, karazany roa ny fanoharana tamin'ny fotoana iny. Fanoharana voalohany nona be izy dia nidina amin'izay dia tsy mba hihinana zay zava-pady ao izy. Dia zao ny tenin'Andriamanitra avy any amin'ny lanitra any hoe zavatra efa diovoka azafadianao. Dia avy eo koa monsieur coïncide amin'le hoe ny fangaro ny jiosy sy ny olona gentilisa dia hoe ay moa zany afaka miaraka ihany rehefa voadio an'Andriamanitra, tafiditra ao anatiny izay rehetrarehetra izay. Fa itsika dia tena hoe aza manaiky ho ataon'ny olona intsony hoe aza mihinana, aza hoany foana. Ny amo zao dia ny ana bibilava raha voahitako hoe aza mba makany Madagasikara fa tena hoaniko tsara mihitsy, tena miara fampizarako ao tsara mihitsy satria misy ny olona sasany tena any bibilava na any devoly, biby devoly satria any amin'ny elo misy an'izany fantatra hoe ho atsy amin'ny WC nefa raha dia mifanaraka tsara amin'ny tenin' Jesosy hoe hoano dia makany amin'ny kibo iny fa tsisy impact amin'ny atao hoe fanahinao. Dia izay zany mamino fa azonao tsara androany hoe inona ny atao hoe mihinana kisoa, inona ny tsy mihinana kisoa. Be dia be ny olona ny safidy hoe masina kokoa raha tsy mihinana kisoa dia tsy mihinana izy. Ny zava-doza manko dia zao ny olona izay manana ny lalàna ohatra izy dia ny sainy no miampahangazy. Amin'ny fotoana izy manana an'ilay lalàna dia ny sainy manenjika azy rehefa hoe andray ty izaho moa dia tafahinana an'ilay hena tary dia iny dia midevoly amin'izay mifaly miakora azy zay no izy. Zay zava-doza fa tsika efa navoazana tamin'ny fanavoazana ny saina. Dia zay zany ny zavatra hoe ninoantsika androany, ary matoky fa manana ny mety analizinao ihany koa ianao. Fa raha ny amanokana aloha dia zay ninoko hoe Jesosy Kristy farany lalàna ho an'ny izay rehetra mino. Ary ny zavatra tiako amafisina dia zao hoe aza mety intsony rebreben'olona ny ampidirana ny hoe nareo tsy mitandrina ny lalàna, nareo tsy rehefa misy niteny anareo amin'izany dia mio azy verset
Efesiana toko faharoa andininy efatra ambin'ny folo ka hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo dia mahazo koa ny Kolosiana toko faharoa andininy efatra ambin'ny folo ka hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo dia vita ny zavatra azotsika fampahirezana sy fampianarana androany efa andao itsika hivavaka. Sotra anao izay Andriamanitra satria nanakambara tokoa ianao ary nampahafantatra anay fa izay dia eo ambany fahasoavana. Ampy anay tokoa ny miaina eo amin'ny fahasoavana ka tsy hanampy ny zavatra lalàna intsony izay nay Paoly ara dia niteny mihitsy hoe aoka ianareo izy tsy tandrina mihoatra izay efa notanjemana fa tsy anabe intsony ny zavatra izay tsy nizakana, izay tsy nizakana razana teo aloha voalazana any amin'ny apôstôly, any amin'ny asan'ny apôstôly toko 5:10 any zany dia izay zavatra nisaorana anao Andriamanitra sy manazava isan'andro ianao amin'ny alalan'ny teninao satria ny teninao ny fahamarinana ho voninahitra ho anao Andriamanitra amin'ny anaranao Jesosy. Amen.